Raha lalandava aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra raitsika Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy antsika. Ny asan'ny apôstôly toko fahinana ambin'ny folo andininy fahinana ka hatramin'ny fahafolo hoentina makaiza ny filazantsara ny famonjena. Zany no hevitra nomeko ity perikopy ity fa mandinika tsara ny perikopy ianao hoentina makaiza ny filazantsara ny famonjena. Mandinika ny zava-misy fiainana andavanandro tsika. Tsy arakaraky ny hoe mahabe dibe ny isan'ny fiangonana na ny olona mivavaka ao aminy. Fa ny toe-javatra rehetra dia toy ny antso atsika avokoa. Ny tsy fandriam-pahalemana, ny karazana kolikoly samihafa madinidinika na ny avolenta, ny fahantrana izay mioampapana na ny karazana hoe fahazaran-dratsy amin'ny fahalitoana ny loto. Eo tsara ny tanàna fa tsisy tanàna tena madio tsony na aiza n'aiza fa maloto daholo ny tanàna. Maloto koa ny toe-tsain'ny olona fa esahana matetika izany arakaraky ny haben'ny ompony tenena mivava fa zay hitanao dia olona miteny ratsy, miteny maloto. Misy ny nona fatiranova na kere any Atsimoany, misy ny trapasairanana marobe, very asa, very fitediavana, misy ny mivarotena, misy ny manao toetra ratsy samihafa. Reny rehetreny dia toy ny miantso atsika, toy ny miantso atsika reny hitory ny filazantsara, toy ny miantso atsika reny hoe aiza no vonjena. Matetika moa fangaro amintsika ny toerana na ny olona zay tiatsika vonjena. Ary ndraiky koa tsy hita tsony zay tena ho raisina fa marobe loatra ny zavatra tranga manodidina atsika. Dia mandra nefa riavana dia mampianatra atsika mba hitory ny filazantsara ny famonjena satria misy olona miantso vonjy ary tsy ny vava miteny ihany no miantso vonjy. Taka nylahita atsika eo amin'ny perikopa faharoa le hoe ny antsoantso reo roalahy jambana no hoe mamindrafo aminay ry zanaky Davido. Tsy reny ihany no miantso vonjy fa antso vonjy daholo zay hitany masotsika. Ny tena olana nefa tsy dia any amin'ny hoe antso vonjy loatra fa ny fametrahana ny hoe iza ny lara-pahamehana, inona ny tokony atao, aiza ny tokony ale, sy ny mpiasa ny vitsy. Resahako teo tamin'ny fidirana teo roa teo fa ny tsy fahaizana mametraka zay mety lara-pahamehana, tsy fahalalana zay tena hoe sitrapon'Andriamanitra. Zany no tena olana eo amin'ny fitoriana filazantsara. Fa tena ilaina ny filazantsara. Resahantsika rehefa aveo zay, tena ilaina ny filazantsara satria famonjena io, filazantsara ny famonjena. Tsy fampelezana hevitra zany ny filazantsara fa fitondrana ny famonjena ho an'ny olona. Ary dia matetika moa na dia ny olona akaikitsika aza dia voadingatsika, tsy hitatsika loatra hoe inona ny zavatra tokony atao fa dia avelatsika eo fotsiny, jerentsika eo fotsiny manodidina atsika. Dia beka ny olona tsy mivavaka akaikintsika eo mipototra ny tranontsika eo, misy olona tsy mivavaka, misy olona manompo sampy, misy olona manao an'izao rehetra zao, tsika mitazapotsiny ao anatin'ireny. Nefa tena mila vonjy reny olona reny, tena mila vonjy, tena mila vonjy reny. Ahoana ny alalantsika hoe aiza na inona ny tokony ale? Voalohany dia any amin'izay hitarihan'ny fanahy masina. Efa mamaky ny asan'ny apôstôly toko fahinana ambin'ny folo tsika dia mahita an'izany. Sarobidy io filazantsara io. Zany ny dikany hoe noraran'ny fanahy indroa Paoly tsy handeha tany amin'ny toerana anankiroa, tany Azia sy tany Bitiny. Sarobidy io filazantsara io, sarobidy io. Ka tsy hoe zaraina fotsiny fa hoany ny filazantsara, fa misy lalana hitondrana izany filazantsara zany. Io filazantsara io any mantsy no azo andrandraina hanavitra ny faharendrehan'ny sambony zao tontolo zao. Izao tontolo zao ty amin'ny lafin'ny tontolo iainana aza ange dia efa resahana hoe ho rendrika izy ity. Mafana ny andro ty amin'ny ilabolatany atsimo misy atsika. Fatatsika mafana ny andro. Any amin'ny ilabolatany avaratra misy ny canicule. Mafana ny andro. Potehin'ny olona ny zavaboary, potehin'ny olona ny zavatra, ny biby, ny zavamaniry izay misy akony eo amin'ny toetrandro zany, eo amin'ny
aretina samy hafa zay mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona zany ka ny filazantsara no tena famonjena ary filazantsara io tsy zavatra kitotoa akory ka dia hoe zaraina fotsiny hany tsy karazana propagandy na fampelezan-kevitra io ka atao zay azahoan'ny be sy maro azy fotsiny zay mantsy ny any amin'ny fivavahana hafa mety zay atao zay andraisan'ny olona azy na terena amin'ny basy io na terena amin'inona fa tsy zay aty amintsika fa herin'Andriamanitra ho famonjena zay very ny filazantsara tsy avelan'Andriamanitra andeha amin'ny toerana sasany i Paoly apôstôly satria sarobidi ny filazantsara azo omena ny alika izay masina aza tsipy eo anoloan'ny kisoa ny vatosoa anareo fandrao anitsaka azy izy dia hifototra ka hamiravira anareo Mateo 7:1 zava-masina filazantsara ny famonjena tena natao an'ny olona mila vonjy ny famonjena ao anatin'ny filazantsara io dia Jesosy Kristy tao an'ny olona mila vonjy io tsy ho an'izay tsy mila tsy ho an'izay tsy mila ho an'izay tena mila azy sy ny salama mila mpanao fanafody fa mararo ny soratra masina ny votoatin'ny filazantsara dia Jesosy Kristy maty teo ambony azo fijaliana zany votoatin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy maty teo ambony azo fijaliana ho famonjena zao tontolo zao agny mampalahelo moa amin'ity andro itenenantsika ity amin'izao andro ankehitriny zao fa marina ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe fanoteniny amin'ny azo fijaliana ozy izy dia fahadalàna ho an'izay very fa herin'Andriamanitra kosa amintsika zay vonjena be na ny malagasy aza mandretsika ny vahiny moa hoe fa be dia be iny hitantsika any le hoe mitamaka aty Makedonia rehefa avy eo fa na ny malagasy aza dia be ny olona zay mieritreritra fa adalàna zao ataon'ny fiangonana zao fandaniam-potoana ny fivavahana ny fivavahana hafa moa dia raisiny fivavahana hafa ao fahavalo reny olona reny io nisin'io terrorisme eraka eto ambonin'ny tany io fa aty amintsika tsy fahavalo reny fa ilona hitoriana ny filazantsara fa aiza no hitondrana ny filazantsara ny famonjena dia eo amin'izay nasehon'Andriamanitra tamintsika tamin'ny fahitana nasehon'Andriamanitra amintsika amin'ny fahitana io inona atao hoe fahitana amin'ny teny le mahazatra antsika moa zany eo amin'ny lafiny hoe fitariana dia misy ny antsoina hoe vision zany koa moa zany reny tsy ampy amin'ny fitariana be dia be loatra ny olona tsy manana vision fa dia eo ampototry ny tranony ihany no hitany eo akaiky ny masony ihany no hitany fa tsy afaka mijery lavidavitra koa dikany teny hoe fahitana dia hoe mahita maso zany dikan'io fahitana io mahita maso nampahitan'Andriamanitra zavatra ny masony Paoly apôstôly zay profo tsy azo lavina fa misy toerana na misy zavatra tian'Andriamanitra hataon'ny mpanompony ka mahatonga io olona isehoan'Andriamanitra io na ampisehoan'Andriamanitra zavatra io ho vavolombelona ilo hoe vavolombelona ilo hoe martyre eo martyre hatonga ny olona ho martyre tonga ny olona ho sa maty azy mijoro amin'ny fahamarinana satria efa nampahitan'Andriamanitra satria efa nataon'Andriamanitra nahatsapa zavatra izy eo anatin'izany ary dia eto dia tany Makedonia no nasehon'Andriamanitra taminy hoe miampitamaka ety Makedonia ka vonjeo zay misy zavatra kinendrin'Andriamanitra ao anatin'izany inona ny zavatra kendren'Andriamanitra moa tsy mikendry volon'Andriamanitra tsy mikendry voninahitra tsy mikendry an'izao fa mikendry famonjen'Andriamanitra tady famonjen'Andriamanitra ka raha misy zavatra ataon'Andriamanitra hitan'ny masontsika ary inoko ry havana fa rehetratsika tsy dia mahatandrina zany fa misy zavatra nge ataon'Andriamanitra hitan'ny masonao mihitsy e hoe mitrangatranga foana akory ny kere dia hoe mahita masonao dia miseritseritra hoe dry sala mitolana kely sisany atsiaro ny tany Etopitsika raha mijery an'le sariny ankizy kely any Antsimo reny fa tian'Andriamanitra handray anjara ianao tsy hoe amin'ny famezana hanina fotsiny fa fanairana ny saina sy ny fanahy ny amin'ny famonjena ary mila an'izany ny firenentsika mila an'izany ny fiarahamonina misy antsika ty fiarahamonina zay mirodana tanteraka ny ara-panahy mirodana tanteraka miangona ty am-piangonana ihany ny olona fa miangona ty am-piangonana aza alohantsika miteny antsika no asiantsika mafy mba ho mangana ho ny tenin'ny Paoly apôstôly fa na dia miangona ty ary miangona ty ihany fa rehefa voaka trano fiangonana any amin'ny fiarahamonina any dia mitovy amin'ny jentilisa ihany ny fitondranteny mitovy amin'ny jentilisa ihany ny fiteny
tovy mijentilisa ihany ny fanao, tovy mijentilisa ihany ny fomba fisainana, fa tsy afaka manova ninninina ary tsy afaka niova raha teo fa dia miaina amin'ny zavatra tahaka izany. Andriamanitra rehefa mampiseho zavatra amintsika dia te hitarika antsika Andriamanitra hanao zavatra. Takan'izany no nisehony nampisehony Andry Petera ny atao hoe zava-padiny. Takan'izany nisehony tamin'ny Paoly Apôstôly teny an-dalambe ny Damaskosy. Inona no efa mba nasehon'Andriamanitra tamintsika? Sasa miteny amintsika hoe zao zavatra mitranga rehetrarehetra zao, sehon'Andriamanitra amintsika zao, ny aretina, ny tsy fahasalamana, zao ny ditra, ny olana samihafa fitondran-tena maloto rehetra izay indraindraina ho fahafahana, indraindraina ho zon'olombelona amin'izao fotoana izao. Zany no asehon'Andriamanitra amintsika. Tsy ny tsaratsika an'ireny olona ireny, fa nitoritsika ny filazantsara aminy. Inona koa ny dikany teny hoe fahitana? Ny fahitana dia hoe mahita ny fanahy. Ao anatin'ny saina no anehoan'Andriamanitra ka omeny jerivina ny mpanompony ahatakatra lavidavitra kokoa. Zay no tena manahirana amin'izao andro misy antsika izao. Fiarahamonina tsy mahatakadavitra, fiarahamonina miaina amin'ny androany sy ny androany ihany, ny aniso ny anio ihany, fiarahamonina tsy mijery no avy fa manao an'ilay antsoina hoe tondraka ny homananjara. Raha izao fomba fampitehitsika ny fiarahamonina izao, anahoana ny fiarahamonina rapitso? Mbola misy fiarahamonina vanina ve? Fa mety hifampihinana ny olona nefa rany. Zany no toe-javatra mitranga, zay tena antson'Andriamanitra ho antsika zany. Fa i Jaona raha nisehon'Andriamanitra tao amin'ny nosy Patmo, dia hoy izy hoe soraty izay zavatra efa hitanao, na zavatra ankehitriny na zavatra mbola ho avy rahatrizay. Zany ny fiangonana tompoko, ny fiangonana dia mijery no avy rahatrizay koa. Andriamanitra velona ny Andriamantsika, ka dia mampahitantsika no avy ihany koa izy, ary manondro ny toerana hoe tia nitoritsika ny filazantsara. Fa farany, entina makaiza ny filazantsara amin'ny famonjena, hoentina miampita ho an'izay tena mila vonjy ny filazantsara. Tena misy olona mila vonjy. Za miteny amintsika fa na ny olona mila vonjy any amin'ny fiangonana samy hafa any mba miresaka izay mpitondra fivavahana. Fa amin'izao fotoana izao antsika mieritreritra foana, efa nolazaiko tamin'ny fidirana fahatelo teo hoe rehefa misy olona mila vonjy dia hoe mitady vola ireny olona ireny, mitady zavatra ireny, mitady sakafo. Fa be dia be lavitra noho izany ny olona mitady famonjena ara-panahy. Mitady famonjena ara-panahy. Tena mila vonjy satria tena rendrika, tena potika ny fiainana, potehiny devoly ny fiainana, potehiny hevitra ratsy sy ny fomba ratsy ny toetra ratsy rehetra ny fiainana, ka dia tsy mahita atao tsony. Misy manana ny ampy ireny olona ireny, tahaka ny olona tany Makedonia. Makedonia zany ao amin'ny firenena Grika no misy an'izany, ao Eropa Atsimo raha ohatra ka amin'ny geografia antsika amin'izao fotoana izao. Eropa Atsimo. Tandrefana moa tia Eropa andrefana, misy ny tavaratra, Eropa avaratra, fa tia Atsimo no misy azy. Raha notoriana tany Asia Mineura ny filazantsara, tany Asia Minora ozy izy, tentsika azy ny famonjena, tao Paoly nitoro ny filazantsara. Dia rehefa mbola hanohy tao, saingy tsy navelany fananantena nohy tao, fa nasina nasaina ny epita nakaty Makedonia. Dia milaza hoe mitamaka ty Eropa ka avonjeo zahay. Makedonia tanàna be, tanàna ny manam-pahaizana, tanàna ny filozofy, tahaka ny tanàna Grika rehetra, mahay literatura, mahay ny filozofia. Saingy misy zavatra banga lehibe ao anatiny ao, tsy mahalala ny famonjena, tsy mahalala ny famonjena azy ara-panahy. Ka dia nahatsiaro an'izany Andriamanitra ka nampiseho fahitana tamin'ny Paoly, mitamaky ety Makedonia ka vonjeo zahay. Ho an'ny olona trotraka sy reraka ny filazantsara, mety miampitany amin'ny tena olona mila vonjy ny filazantsara, ny firenena en détresse, laoko miteny vahiny kely zay mety moa reo fangarongaro no mila ny filazantsara. I Madagasikara firenena en détresse, mila nyty filazantsara ty. Ary sendra mieritrery hoe anjaranao zany ry pastera, ianao nge ny mpitoro filazantsara, fiangonana ny mpitoro ny filazantsara. Mila tsika ny firenena, mila tsika ny tanànatsika. Ary tsy misy any fivavahana hafa. Ny fampahirezana tahaka izao lazay ny soratra masina izao, ko atanjao ny tanàna miravoravo sy ny lohalika malemy.
ary manaova lala mahitsy alehan'ny tongotrareo mba tsy hampipitsoka ny tongotry ny mandringa fa ny mba hasitrana azy kosa. Tsy misy fivavahana mampahery ny olona koatra zany. Jesosy Kristy no mpamonjy zao tontolo zao, ary tsy misy afa-tsy filazantsara ny Jesosy Kristy io ihany no azahoana miandrandra famonjena, miandrandra fanavotana, na dia amin'izao aretiny zao azy. Samy teny amintsika nanao zay mafy tsara ny farany azo ataony ny tany ampitan-dranomasina. Pahaiza tsy fandatsika akory fa fampivavaka amindreny. Fa mafy dia mafy zao ny atsony hoe deux mivagy any pita, manao réconfinement ny vazaha rehetra any Eropa rehetra, tratran'izany daholo. Tsika misaoran'Andriamanitra fa tsy nahavita ezaka firy ary tsika nge manao testa tsisy valonjato kory arivo kory ao anatin'ny ray andro any pita mahatratra any amin'ny ray hetsy na mahatrany ray hetsy misy ray tapitrisa ary ny sasany vita. Ao anatin'ny herinandro izy mahavita roa tapitrisa na ray tapitrisa ny test. Ary zany no ahitany hoe zao saingy zao zany ny fitahin'Andriamanitra antsika moa, tena fitahin'Andriamanitra antsika zao, dia isaorantsika an'Andriamanitra. Ary io filazantsara zay tanatsika io dia za samy teny, izaho dia samy teny hoe satria manana ny filazantsara ny Jesosy Kristy tsika, manana ny Jesosy Kristy ho mpamonjy ny maro amin'ny malagasy, ary mbola mitana an'izany dia vonjentsika. Ary mila ampitaina any amin'ny hafa zany filazantsara zany, hoentina miampita ranomasina mihoatra sisy tany, tsy aiboka atao anaty fiangonana anaty fotsiny filazantsara, fa ampitaina amin'izay mbola tsy nahazo zany. Araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe indro mitodika mankany amin'ny jentilisa zay. Endritsika faly fotsiny any mankany an-trano dia miangona, dia vita amin'ny fiangonana dia mody, fa any an-trano dia miangona, dia vita amin'ny fiangonana dia mody. Fa ahoana ny filazantsara, ny fizarana ny filazantsara? Mitodika makaizy ty filazantsara eto Salema vaovao ty, mitodika makaizy ty kristianina eto Salema vaovao ty. So mifampitoditodika atao am-piangonana aty fotsiny tsika, fampijerijery aty fotsiny. Zao na fampijerijery ary misy tsy mifankalala koa izy, misy sarona ny tare. Fa filazantsara mila zaraina io. Ary zaraiko fa zaraiko tamin'ny fidirana fahatelo dia zaraiko aminareo. Lasa eritreritra mihitsy ty teny hoe mita makaty Makedonia ty fa ka vonjeo zahay any Eropa mantsio, tany Asie Mineure dia nifindra anakao Eropa zany any fitoriana filazantsara. Fa mbola mariny io mandrakakehitriny. Samy teny amintsika fa tokony mampirisihana ny fiangonana. Ary zay no mahatonga antsika hoe nanangana synodam-paritany any Eropa. Eropa misy synodam-paritany ray, efitsika aminy synodam-paritany matanjaka. Eo Frantsa moa tena matanjaka indrindra, fa synodam-paritany ray daholo iny ampitany ranomasina iny hatrany Canada, hatrany États-Unis, hatrany Suisse. Dia misy efitsika amin'ireny toerany ireny, misy kristianina amin'ireny toerany ireny, fa tena mila hitondrana ny filazantsara ireny olona ny ampitany ranomasina ireny. Ary mangetaheta an'izany ny any tompoko, mangetaheta an'izany. Raha manakavana ianao any ampitany ranomasina any malagasy ka tsy mivavaka dia ampitao amin'ny filazantsara. Raha manan'olona ianao akaikinao ao, aza miboka fotsiny ao an-tranonao fa mba ampitao amin'ny olona ny filazantsara. Zafaly mitsara ny olona fotsiny hoe olona ratsy reo olona reo, olona tsy mivavaka reo, fa ndeha ho zaraina ny filazantsara. Hoentintsika mankaizy ty filazantsara ty, mankany amin'izay tarihan'ny fanahy masina, mankany amin'izay asehon'Andriamanitra amintsika fa tena mily zany. Ary hoentintsika miampita miala ao anaty trano fiangonana, miala ao an-tranontsika, miala ao amin'ny toerana misy antsika, fa be dia be ny olona mila vonjy. Tsy vary sy loka ihany no ilain'ny olona na vola, fa mila ny filazantsara ny firenentsika, mila famonjena. Ary tsy misy famonjena any amin'ny hafa afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy rery ihany. Zany no mahavonjy ny olona, ka mahazo toa mizara an'izany amin'ny mpiara-miasa aminao, na amin'ny mpiara-monina aminao, mpiara-manasa lamba, mpiara-miasa amin'ny lafiny hafa, fikambanana atseroa, dia zareo reny filazantsara rehetra fa adidinao nomen'Andriamanitra antsika izany. Ho an'Andriamanitra voninahitra. Amen. Vavaka isika hoentina makaiza ny filazantsara. Ndreo ny olona mila vonjy, misy ny miantsoantso famonjena, vonjeo zay tahaka andreo jamba anankiroa, misy ny
raiky tahotra noho ny fahavalo ka miantso takan'ny Jakoba hoe ô vonjeo amin'ny rahalahiko a matahotra azy aho. Matahotra n'izao fiainan'izao ny olona, matahotra ny zava-misy ary dia mila vonjy na mivantana na akolaka ampianaro zay fiangonana tsy hijery maso fotsiny an'ireny olona ireny fa tena ampita ny filazantsara amin'izy ireny fa i Jesosy Kristy no mpamonjy zao tontolo zao. Tsy misy ahavonjy ny olombelona, tsy misy afaka ny hamonjy ny olombelona na ny fahaizany na ny fahalalany na ny fananana eo am-pelantanany afa-tsy ianao ny Jesosy mpamonjy anay eo. Asehoy amin'izao tontolo zao fa ianao ny mpamonjy azy. Mba marobe any ny olona zay mandray ny filazantsara ka ho voavonjy. Mpianary koa ny fiangonana dia izay fiangonana anao zany mifona aminao zay fa na ny olona eo akaikinay eo aza tsy vitanay ny nitoro filazantsara taminy, ny vady ao an-trano aza tsy vitanay ny laza tamin'ny Jesosy Kristy mpamonjy azy, ny sanaka izay midongo tsy mety miangona hoe mivavaka manao zay fomba n'izao tontolo zao tsy vitanay ny mandresy lahatra azy. Eny sarotra ny mandresy lahatra fa izay koa tsy nilaza tamin'izy ireny ny amin'ny famonjena. Tonanay aminao zany tompo avy aloha ny elokay vavaka izay ho an'ity fiangonana misy anay ity ny ahajoroany tsara hitoro ny filazantsara madio rano, tsy mifangaro fitiavam-bola, tsy mifangaro fitiavam-boninahitra, tsy mifangaro fitiavan-tena, fisehosehoana na fanehoana ny hery na ny herim-panana ny herim-batana fa ho tena filazantsara madio afita amin'ny olona mila vonjy. Vavaka izay ho an'ny firenenay, mila vonjy ny firenenay, vonjeo ty firenenay ity, vonjeo amin'ny kolikoly, amin'ny tsy fahamarinana, amin'ny fifankahalana, amin'ny adilahy, vonjeo amin'ny tsy fandriam-pahalemana, amin'ny asan'ny maizina rehetra, amin'ny fiverenan-dalana, amin'ny fanompo-tsampy izay asan'ny maizina. Vonjeo ny firenenay, eny vonjeo ny taninay. Tany vavaka izany a dia tiana koa entiny eo anatrenao ny mombamombanay tompo, ny fanindrinay hatrizay kanefa mbola tsy tanteraka. Tompo mamindrafo aminay mpanomponao ataovy tanteraka aminay zao zavatra angatahanay izao ary mitenena aminay hoe tongava aminao arak'izay nonao. Rainay eo zay ny an-danitra, masinane ny anaranao, tongane ny fanjakanao, taoane ny sitraponao, iantany ho taky teny an-danitra. Ao anan'io izany nasahazo ao anay ary mamelany elokay taky ny namelanay izy ny eloka taminay. Nampitonanay amin'ny fakapanafa manafana amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen.